Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Hiaro anao olony amin'ny fombany Kristy. Kristy ve? Mpiandry tsara. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona 10:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Efa nanolotra ny ainy ho fanavotana anao amin'izay rehetra ataonao. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona 10:21 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Koa mahereza sy mahatanjahà ny tompo ombanao. Araka voasoratra ao amin'ny Josoa 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy mahatanjahà. Aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ho mariky ny finoanao izany dia mitsangana mirosoa amin'izay iraka efa nomenanao. Vavaka isika ray eo, mahery aho satria nomenao toky fa efa nanolotra ny ainy hamonjy ahy amin'izay ataoko rehetra Kristy zanakao. Misaotra anao mampitraka ahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piaona tompoko.